Falmerabantsika tsy ariariavindray ohatratra izao alady maraina fa 20 volana desambra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola omeny heriny ary indrindra tombotsoa lehibe na fa atsika mandray ny fahasoavana ankehitriny. Lohandelantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara nitezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra saotra anao izay fa mbola nomenao an'izao anio izao indray misaotra satria fahasoavanao sy fitiavanao zany eny tokoa izay raha hitombo amin'ny finoananao ka tsy hanatahotra ny amin'ny ho avy satria fantatra fa itoan'ny ilany mandrakariva ianao. Mitenena raha eo fa voninkenao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ahafahana ny vahoaka an'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Isaia 7:7-5 manao hoe nefa zao lazain'i Jehova na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany ary ho afaka ny babon'ny mpandrobaka fa izaho no hiady amin'izay miady aminao ary izaho no hamonjy ny zanakao. Amen. Rehefa esorina tsy aro tsony ireo izay manaja ny lalan'Andriamanitra, lalan'olombelona, dia isy amin'ny tany samihafa fihetsiketsehana miaraka mba handringanana azy ireo. Rehefa manaiky ny fotoana voatendry ao amin'ny didy dia ioko ny vahoaka mba hamongotra an'io antoko ankalahiny io. Ho tapaka fa amin'ny alina anankiray voatendry no hanapitehana azy ka angina tanteraka ny feon'ny fisaratsarahana sy ny fanomezan-tsiny. Mitalao ny fiarovan'Andriamanitra ny vahoaka ny mielipatrana, ny sasany any anaty ala, ny sasany any tendrombohitra, ny sasany any an-tranomaizina, raha indreo manodidina azy ny fahavalony izay mirongo fiadiana. Ampirisihan'ny anjela ratsy ka vonina mita an'ilay fandringanana farany. Amin'io fotoana io, amin'ny ora farany indrindra, no isalovana an'Andriamanitra ny Israely hanafaka ny olom-boavidiny. Mirohatra ho amin'ny azany ireo olona ratsy fanahy manao andiany, miorakoraka sahady noho ny fandreseny izy, manaraby, miteny ratsy, amin'izay indrindra no indro misy aizina matevina noho ny aizan'ny alina mandrakotra ny tany. Dia misy havana mamirapiratra ny voninahitra avy amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mamakivaky ny lanitra ary toa manodidina ny atokon'olona mivavaka rehetra. Tafajanona tampoka ireo vahoaka ny safoka. Nangina teo ny antsoantso, nangina ny fanarabiany, adiny ny antony naharomotra azy tamin'ireo hovonoina. Amikorohoro eo am-piandrasana izay idona no ibanjina ny mariky ny fanekena nataon'Andriamanitra ka maniry indrindra izy ho voaharo amin'ny famirapiratana mahery indrindra. Inzay feo mazava sy kanto reny ny vahoaka an'Andriamanitra manao hoe miandrandra rehefa manandrandra ny fijeriny amin'ny lanitra izy dia tsinjony ny havan'ny teny fikasana, misaraka ilay rahona mainty sy mampatahotra izay nanarina ny habakabaka. Ary tahaka ny Stefana dia mampifantoka ny masony amin'ny lanitra izy ka mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Raha mbola eo ampeletehana amin'ny aizina izao tontolo izao, ny fahazavana kosa dia mamirapiratra eo amin'ny fonenan'ny olona masina, handray an'ireo fahazavana misy mampisamy voalohany avy amin'ny fisehoany, dia ny fisehoan'i Jesosy fanindroany tokoa manko izy ireo. Amen. Irena tokoa ny ianao anisan'izany ka ho fifaliana tokoa ny ifampiarapantsika tonga soa ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay omanin'i Kristy ho antsika. Amen. Andriamanitra tsara nitezan-danitra mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Foazo ny fomam-pananay mba hitombo fanantenana ka na ho avy aza ny fotoan-tsarotra izay kosa ajoro satria fantatra fanambaranao anay fa tsy maintsy ho avy tokoa ianao. Aminaran'i Jesosy. Amen.